izy no fiainantsika, izy no mandrakizay antsika. Mahafaly anao ve zany? Inoko fa mahafinaritra anao zany teny izany. Izy no fiainantsika, izy no mandrakizay antsika. Amizao zoma fa 7 volana septambra izao, mandiny fotoana dia faly indray miarabanao. Tafaona soma tsara indray amin'ny alalan'ity fandarana ity. Tsy haiko ianao raha resy lahatra miaraka amiko fa tena tiantsika Andriamanitra. Tiantsika izy, kominy antsika ny fotoana afatsika mifampahery tahaka an'izao. Milohan'ny andiniantsika ny dinika farany amin'ity dinika fanaovantsika ity, dia manasanao amba hiaraka hivavaka. Andriamanitra ray any an-danitro, akory ny hafalianay fa mbola afaka manandratra vavaka, mbola afaka miantso ny anaranao zahay, mbola afaka miresaka aminao zahay. Misaotra Andriamanitra satria Andriamanitra fitiavana ianao. Misaotra ihany koa ny amin'izao mpiaino izao izay miaraka amiko mandinika ny teninao. Mino aho Tompo malalo fa ny fanahinao masina ne hombanay tsirairay avy izao. Hombanay ianao ka tsy ho fotoana verimaina ne ty fotoana iarana ity, fa ho fotoana kosa izay ahatonga anay azo hery vaovao indray hiatrehina ny tontolo-piainanay. Minaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Tamin'ny ty herinandro ity dia niresaka ny amin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty isika. Niresaka ny amin'ireo iraka nampanaovina antsika isika. Ary androany dia tiako nisarika an'saintsika fa Jesosy mihitsy no fiainantsika. Jesosy mihitsy no mandrakizay antsika. Ny zavatra nafinaritra dia zao hoe nitsangana Jesosy. Ary rehefa nitsangana izy dia naniraka antsika manao hoe lazao fa nitsangana Jesosy. Ao amin'ny filazantsarany zao na toko 10 ka ny 10 tapany 2 dia zao ny fanambarana nambaran Jesosy manao hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Ao amin'ny Jesosy ilay natsangana tamin'ny maty, ao ihany no hanana antsika fiainana. Tsy fiainana kely, fiainana be dia be, ary fiainana be dia be mitona makany amintsika ny fiainana mandrakizay. Ho an'ny mino mantsy, ny fitsanganana amin'ny maty, ho an'ny mino dia fitsanganana amin'ny maty sy fiainana Jesosy. Tafaverinao amin'ny Jesosy ny fiainana izay very noho ny fahotana. Manana fiainanao amin'ny Kristy isika mba hamelomana antsika satria tiany loatra isika. Nomenan Jesosy ny zo hanolotra fiainana mandrakizay ho ahy sy ho anao. Tiany Jesosy ny hanolotra antsika tsirairay avy ny fiainana mandrakizay. Aza mety ho rebrebeny olona manao hoe ho very ianao, fa zony Jesosy ny manolotra fiainana mandrakizay ho anao satria efa nitsangana izy hitondra fiainam-baovao ho anao. Ny fiainana izay napetrany teo amin'ny olombelona dia raisindray ka omeny antsika olombelona. Satria hoy izy ny teny araka voalaza teo, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Dia hoy ny teny Jesosy ihany. Ao amin'ny filazantsarany zao toko 4 ka ny 4:10. Fa na iza no misotro ny rako, rano izay omeko azy,
dia tsy angetahita intsony mandrakizay fa ny rano izay omeko azy dia loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Jesosy no fiainana mandrakizay antsika. Mampahiry anao ve zany? Mahafaly anao ve zany? Tsy misy afa-tsy Jesosy no manana ny fiainana mandrakizay, ary izy dia manana zo hanotra izany fiainana mandrakizay izany ho ahy sy ho anao. Dia hoy ny voalaza ny amin'ny Jaona 1:9-10 manao hoe: izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Ry mpiaino malala, ry mpiara-mianatra amiko, dia ampahiry anao aho fa ho antsika mino, ho antsika kristianina, dia zavatra kely ihany ny fahafatesana. Fotoana fo ihany no ilazany Jesosy an'izany fahafatesana izany, satria toy ny torimaso, fotoana anatin'ny fahanginana sy ny haizina. Fa raha ninonao fa maty Jesosy ka efa nitsangana, dia izao ny fiainanao koa dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Ka raha iseho eny amin'ny raolanitra Kristy ilay fiainantsika, raha iseho eny amin'ny raolanitra Kristy ilay mandrakizay antsika, dia hiaraka iseho aminy koa isika amin'ny voninahitra mandrakizay. Ary zany no ampahireziko anao androany, mampahiry anao ny tompony hombanao. Ka raha nanomboka tany amin'ny hoe iza moa Jesosy ny filazantsara ny marika ka nampafantarantsika fa Jesosy lay Mesia, Jesosy lay Kristy, Jesosy lay mpamonjy antsika, dia ny farana kosa ny dieny nitsangana tamin'ny maty izy, ary any an-danitra velona ny mpamonjy antsika. Ombanao any Andriamanitra ka hitantana anao izy. Ka raha makivaky ny tontolo andro isika androany, dia aoka mba hahery fa Jesosy no fiainanao, Jesosy no mandrakizay anao. Diaraka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitro, indre zany hafalianay fa manana an Jesosy ho fiainanay, indre zany haravonay fa manana an Jesosy ho mandrakizay anay izahay. Ampio ary zay Andriamanitra, ifikitra amin'ny isan'andro, ary irina ihany kio tsy ho avotsitra ao aminay ny tanam-pitiavanao. Tianay raha tsy esorinao aminay ihany koa ny fanainao masina fa mba ho eo aminay isan'andro, ka na mivoaka izahay na miditra, na mandeha izahay na mitoetra, dia aoka tsapa fa momba anay ianao. Dia mitahi izao mpiaino izao, ianao ihany keo no ampahery azy. Naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen.